dia mbola amin'ny fifaliana no iarahana amintsika fiangonana MFK manerana Madagasikara amin'izao alakamisy 9 avril izay ankalazantsika ny Paska izao. Alohan'izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Jehovandriamanitra iray io dia raha tsy mankalaza ny anarano izahay fa Andriamanitra be famindrampo, Andriamanitra be fitiavana ianao, ka mbola nanome tombonandro mpahavelomana anay ahafahana indray matsiaro ny lalàna izay napetraka ho tandremana mandrakizay, dia ny fitandremana ny Paska izany amin'ity andro anio ity. Nangataka ny fanahinao mahery, nanokatra ny saina mampanahy anay Tompo, mba ho tsapanay ny tomba midin'ny hafatra tianao ampitaina amin'ny olonao, amin'ny vahoakanao amin'ity izao tontolo izao ity. Mahakasika ny zava-miafina momba ny Paska, meo anay ny fofy ny fanetretena anaiky ny marina, mba ho tsapanay fa tena fanafahanao anay Tompo, ny antony mbola hibakonao anay ahatsiaro izany Paska izay nitandreman'ny zanak'Israely izany. Mahatoko sy mino izay fa hoenika ny fanahinao masina ny fiangonana rehetra, ary na iza ihany koa tapa-kevitra hiverina aminao dia hijery azy manokana ianao, mba hiasa ao anatin'ny fanahinao masina, andraisany fanapahan-kevitra, hisafidianana ny famonjena sy ny lalina izay soritanao. Dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy any, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Miarabantsika ihany koa traritra izao alakamisy 9 avril, Paska lehibe izay tandremantsika izao, ary matoky efa ny fiangonana rehetra manerana amin'ny Madagasikara dia miomana amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, ary ao anatin'izany no hijerevantsika ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra mba hatakarantsika ny tombam-bidiny izany. Raha jerevana ny Paska izay misy amin'ny ankapobeny ity amin'ity zao tontolo izao ity, dia misy Paska anankitelo izay samy manana ny maha-izy azy. Paska voalohany izay mahavantana ity zao tontolo izao ity dia ny Paska izao tontolo izao, izay raha adiadiana manokana dia fety be hifalian'ny olon-drehetra. Eny fa na dia ny kristianina raha tafalatsaka ao anatin'izay, satria mahazo fialan-tsasatra amin'ny mpianatra, zoro fiery ho an'ny mpiasa, andro tsy fiasana. Ary rehefa tonga ny Paska dia fifaliam-be amin'ny alalan'ny fanasana, fisakafoanana, fisotroana, dia fitsangatsanganana. Ary amin'ny vanim-potoana ny Paska io dia ao koa no anararaotan'ny olona anatanterahana fitediavam-bola, ary izany rehetrarehetra izany no hita taratra manerana an'izao tontolo izao. Kanefa mahavariana, misy ary ny sasany amin'ny olona mifaly izy ao anatin'ny Paska, kanefa rehefa metrahana fanontaniana hoe inona moa no tena zavatra kendrena ao anatin'izay Paska izay, tsy fantany akory, fa dia hoe fialan-tsasatra fotsiny, vanim-potoana mba hitediavam-pahafinaretana, vanim-potoana hanomezana fahafaham-pon'ny tena, vanim-potoana hanaovana zavatra mahafinaritra izay tsy mahazatra, miala amin'ny ahiahan'izao tontolo izao sy ny fahasairanana sy ny fitebiteby, fa manararaotra, miezaka manao izay mahafaly ny fianakaviana. Izay ilay Paska voalohany. Misy indray ny Paska anankiray izay inona moa ny antony hitandremana ny Paska? Misy antony manokana. Dia ilay Paska izay ny foto-kevi-dehibe hoentina ao anatin'izany dia ny fahafatesan'i Jesosy Kristy.
ary ny kristianina no manatanteraka n'izy io. Rehefa tonga ny vanim-potoana ny paska dia io ny vanim-potoana atsirovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Izay ny paska faharoa. Ny paska fahatelo kristianina ihany no resahantsika dia misy ny paska tandremana izay ny foto-kevin-dehibe voizina ao anatin'izay dia paska fandresena, paska izay miorina amin'ny fitsanganan'i Jesosy. Izany rehetrarehetra izany no hitantsika ety amin'ity zao tontolo izao ity. Tsika tsy afaka hitsara ny fomba hitandreman'ny olona ny paska, fa amin'ny maha-kristianina antsika kosa dia miondrika ao anatin'ny baiboly isika, satria tsy fombafomba ivelany no entina hanatanterahana ny paska, fa raha mijery amin'ny baiboly tsika dia lalàna napetrak'Andriamanitra ho tandremana mandrakizay ity paska ity. Raha mijery tsika ny Exodosy 12, Exodosy 12, vakitsika hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 17 somary lavalava, fa mba hatakarantsika tsara ny baikon'Andriamanitra. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe: ity volana ity ho voalom-bolana ho anareo, dia ho voalom-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samiaka zanak'ondry ray avy izy rehetra, araka ny fianakaviany dia zanak'ondry ray avy no an'ny isa-trano. Ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy izay namany fanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay 2 taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 14 amin'ity volana ity, dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana ozy dia ny Israely rehetra. Ary analany ny raka tetiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatom-baravarana ny trano izay hinanany azy, dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy. Aza hanina matana vao handro amin'ny rano izy, fa tsy atsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: nivalahanareo voasikina ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary nitehanareo eny amin'ny tananareo, dia hohaninareo faingana izy fa paska Jehovah. Fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany ka hamono matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izao no Jehovah. Ary ny rà dia ho famantarinao anareo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny rà dia handalo anareo ka tsisy loza handringanana anareo raha mamely ny tany Egipta. Ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehovah hatramin'ny taranaka-reo faramandimby. No hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Izay ny ato anatin'ny baiboly. Ary raha io Exodosy 12 io dia io ny paska voalohany tandreman'ny zanak'Israely. Ary fantatritsika fa ny zanak'Israely dia tandindro ny kristianina mpanaraty an'i Jesosy Kristy. Ary raha ny didin'Andriamanitra dia didy tena napetrany, ary tsy mahagaga raha ohatra manerana an'izao tontolo izao na dia samy hafa raha ny fomba hitandremana ny paska, dia lalàna mandrakizay ilay izy tokony ho tsarovana, tsy hoe hiverina hanatanteraka zavatra ara-baky teny tahaka ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely, fa ho fahatsiarovana io vanim-potoana izay nitondrahan'i Jehovah fanafahana ho an'ny zanak'Israely ho afaka tamin'ny fangajana tao amin'ny tany Egipta ny paska. Ary ny hevi-dehibe ao anatin'izay no hazavaintsika izay dia famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema. Nofo no hohanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira ozy sy ny anana mangidy, ny rà tetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana.
Ary zay le paska miorona amin'ny fahafatesany zanak'ondry aty amin'ny Exodosy 12 fa le zanak'ondry tsy misy kilema de tandinto ny fahafatesany Jesosy Kristy. Zay ny voasoratra ao anatin'ny baiboly. Kanefa araka ny resantsika hoe misy paska anankitelo de ny paska zao tontolo zao zay tsy miraharaha inona ny antony nahatonga an'le paska de tena fitediavam-pahafinaretana fotsiny amin'ny alalan'ny lanonana, fisotrosotrona, fitsangatsanganana, finanana hanim-py, ararotina ihany koa mba hivarotana, ampitombo ny vola eo am-pelatanana. Misy koa nefa ny paska zay resantsika hoe miorona ny fitsanganan'i Jesosy. Kanefa raha mijery ny soratra masina tsika de io no mahatonga antsika tokony hitandrina ny paska, lalàna mandrakizay napetraka Andriamanitra ho tandremana ho an'ny taranaka faramandimby. Ary noho izay lalàna izay no mahatonga antsika hoe rehefa tonga io vanim-potoana io de mitandrina ny paska isika. Ary misy zavatra asain'Andriamanitra ho tsarovana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Raha mandinika tsika ny Exodosy 12 de io koa no vanim-potoana nanambaran'Andriamanitra ny volana voalohany nomenany zanak'Israely, ary ny volana Abiba na ny volana Nisanina ty resahany ty eo amin'ny 2 ity volana ity de voalohambolana ho anareo de voalohambolana amin'ny taona ho anareo. Io volana Nisanina io matetika eo anelanelany volana Marsa sy Avril eo izy io. Raha ny calendrier zay iainantsika amin'izao vanim-potoana zao de ny fanisan'andro de manaraka ny fiodin'ny masoandro, fa ny volana ara-baiboly de manaraka ny fizotry ny volana. Ary zay no fanisan'andro ara-baiboly. Kanefa ny baikon'i Jehova de amin'ny 14 volana Nisanina zay le paska. Araka ny lohateny hoe ny paska sy ny lozafafolo zay nahafatan'ny lamatoa rehetra tao Egypta ny 14 volana Nisanina. Rehefa jerevana zay 14 volana Nisanina zay, zay le fahatserovana ny fahafatesany zanak'ondry tsy misy kilema na fahafatesany Jesosy Kristy. Ka raha zavaina fohy ny fizotran'le fanisan'andro ara-baiboly zay manaraka ny fiodin'ny volana de amin'ny tsinam-bolana na volana maty ny ilazany azy no manomboka ny voalohan'ny volana. Ary izy io ny voalohan'ny volana ara-baiboly sy ny voalohan-taona ara-baiboly de tamin'ny 22 marsa teo ny tsinam-bolana. Zay ny premier Nisanina na fenohan'ny taona ara-baiboly. Ary avy eo amin'io no manisa 14 andro. Ary zay 14 andro zay dia ao anatin'ny fenomanana tanteraka. Ary ny volana fenomanana 14 Nisanina zany zay no paska araky ny baikon'i Jehova. Ary azagaga tsika raha ohatra hoe androany alakamisy, raha niarahabantsika hoe niarahabantsika tratry ny paska, tratry ny 14 ny volana Nisanina, araka ny baiko nomeny Jehova zay fahatserovana fahafatesany zanak'ondry. Zay no ara-tsoratra masina. Ary zay no mahatonga antsika miombam-bavaka amin'ity androany ity ary manatrika ny latabatra ny tompo, hatserovana ny tantara nitranga tamin'izay vanim-potoana zay, fa tsy hoe ho an'ny zanak'Israely fotsiny, fa tena tantara ny famonjena napetrak'Andriamanitra mba hodiniana anakaratsika ny zava-panahy zany rehetrarehetra zany. Tsy hitondra fanazavana lava mahakasika an'izay fa lalàna mandrakizay le izy. De hitantsika fa mitandrina ny daholo ny olona. Misy ny paska anankitelo zay efa niresahantsika eo anatrehan'izay tsika no mandiny tena hoe mifanaraka araka ny soratra masina ve mitandremantsika le paska zao tontolo zao sa le paska zay foto-kevi-dehibe de miorona amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, sa ny paska ny foto-kevi-dehibe miorona amin'ny fitsanganan'i Jesosy. Fa raha ny atao amin'ny soratra masina, raha ny Exodosy 12 fotsiny de manambara ny fahafatesany zanak'ondry izy io. Exodosy 12 ihany ny 2:4 manamafy izany satria natao ho fahatserovana izay
dia ny 14 ka hatramin'ny 17 dia izao no voasoratra hoe ary hitandrina zany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranaka-reo mandrakizay ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah anareo arak'izay nolazainy ianareo dia tandremo zany fanompony izany ary raha notany ianareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompona ataonareo izao dia holazainareo hoe izao dia famonoana ny Pasika Jehovah izay nandalo ny zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egiptiana izy fa namonjy ny tao an-tranontsika dia jereo ange le fomba ilazan'i Jehovah azy hoe izao izy dia famonoana ny Pasika Jehovah ohatra ny hafahafa le fomba fitenin'i Jehovah le Pasika no vonoana fa miafina ao ambadik'izay ny Pasika zany dia le zanak'ondry tsy misy kilema no vonoana raha ny tena marina kanefa ny ilazany azy eto hoe famonoana ny Pasika Jehovah fa izy tsy miteny hoe ny fahavelomana na ny fitsanganan'le zanak'ondry tsy misy kilema na ny fitsanganana ny Pasika Jehovah fa famonoana ny Pasika Jehovah dia izay no mahatonga antsika araka ny soratra masina ny Pasika dia fahatsiarovana ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema na ny fahafatesan'i Jesosy Kristy raha teo amin'ny tantara ihany koa rehefa tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity Jesosy Kristy fantatry ny kristianina rehetra zany fantatry ny kristianina rehetra fa ny fotoana nahafatesan'i Jesosy Kristy dia tamin'ny 14 ny volana Nisana izay no atao hoe Pasika ny Pasika zany dia tsy le fomban'izao tontolo izao le hoe tena hitadiavam-pifaliana satria nahazo fitsaharana nisy vakansy anaovana zay tany kibo tsy izay fa ny Pasika dia fahatsiarovana ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema raha ho an'ny zanak'Israely fa fahafatesan'i Jesosy Kristy ary le Pasika fahatelo izay nodresahantsika dia hoe ny Pasika izay ahorona ny fandreseny na ny fitsanganan'i Jesosy tsy mahita an'izany ao anatin'ny Baiboly isika ary izay no mahatonga antsika misintona ny saintsika hoe jereo ireo olona ny Baiboly dia nio tsara mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba hitandremantsika ny Pasika satria io vanim-potoana ny Pasika io raha tao amin'ny tany Egipta dia ny vanim-potoana ny doza mihitsy satria mbola tao ny zanak'Israely ary tena vavolobelona nahita nandritra ny vanim-potoana ny janonany tao fa tena toeran-doza ny tao amin'ny tany Egipta ary ny loza fahafolo izay tena nampikaikikaiky ny Egiptiana dia ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema fahafatesan'ny matoa rehetra kanefa nomen'Andriamanitra ny famindram-pony ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema dia narovan'Andriamanitra ny zanak'Israely tsisy maty ny matoany rehetra fa tahaka an'le zanak'ondry tsy misy kilema no nisolovaika no ny zavatra tokony hiatra amin'ny zanak'Israely izay nankato ny tenin'Andriamanitra araka ny teniny hoe inona zavatra ataon'i Jehovah amin'io vanim-potoana io andeha ny 12 ka hatramin'ny 13 fa andeha hamaka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho izy ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra ny Egiptiana dia ho tsaraka avokoa izao no Jehovah ary ny raha dia famantarana ho anareo amin'ny tran'izay toeranareo ary raha mahita ny raha dia andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamely ny tany Egipta izay ny zavatra mitranga tsy nino an'izany ny Egiptiana kanefa natao vavolobelona nahita ny loza tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely ary nitanjona an-kendren'i Jehovah dia io vanim-potoana ny Pasika io rehefa avy mihinana ny nofon'ny zanak'ondry izay novonoina sy miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy rehefa avy nametraka ny raha natetina tao amin'ny tantao-baravarana sy ny tolam-baravarana vita zany rehetrarehetra zany dia tsy mijanona ao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely fa manomboka hiainga hiala tao zany hoe ny Pasika izay famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema zany dia tandindo ny famonjena na tandindo ny fanafahana ny zanak'Israely ho afaka tamin'ny toeran-doza ho afaka tamin'ny fangajana tao amin'ny tany Egipta ary misy toerana efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely dia ny tany Kanana ary tsy maintsy miala teo kanefa tsy hoe vao niala teo dia tonga ny amin'ny tany Kanana fa misy lalan-davitra tsy maintsy izorana
Radinihana zany tsy midika zany hoe afaka atao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely dia nidikany voavonjy, tsy mbola voavonjy ny zanak'Israely fa afaka fotsiny. Ary ny antony izao teny fampaherezana ho antsika izao dia ny afantarantsika tsara ny dinga ny famonjena zay tena tsy azon'ny olona, tsy azon'ny kristianina, ka mahatonga ny kristianina manana foana fa rehefa tonga ny Paska, maty Jesosy Kristy, tena azo antoka tanteraka ange vita ny famonjena satria maty Jesosy nirotsaka ny rany. Ny famonjena no efa vita fa itsika tsy mbola voavonjy fa nahafahana fotsiny. Kanefa zay fanafahana antsika zay dia misy lalana soritana, ka raha manaraka an'ilay lalana soritan'Andriamanitra raha ny any amin'ny testamenta taloha miainga eo amin'ny tany Egipta tonga any amin'ny tany Kanana, zay ilay lalana tonga any amin'ny tany Kanana izy no azo lazaina any ny toerana misy ny famonjena, fa tsy hoe rehefa maty ilay zanak'ondry tsy misy kilema dia efa voavonjy tahaka ny hoe tonga teto Jesosy dia maty Jesosy, tena vita zato isan-jato ny famonjena. Fa zasy ianao tsy mbola voavonjy fa misy lalana soritan'Andriamanitra ho arahantsika raha te ho voavonjy isika, fa tsy mbola amin'izao vanim-potoana izao ny famonjena, fa ny famonjena no efa vitan'i Jesosy. Fa safidy-poniny tsiraray avy anaiky ny famonjena vitan'i Jesosy ve, ary anisan'ny fanekena ny famonjena vitan'i Jesosy dia ny fanekena ny famarina ny Paska zay mariky ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, fa tsy ny fitsanganany. Tsy midika zany akory hoe manao tsinotsinona ny fitsanganan'i Jesosy Kristy, fa raha eo anatrehany ireo zavatra anankitelo ireo, Andriamanitra tsy manery ny olona. Manana safidy tsika. Inona ny safiditsika? Hijanona hitandrina ny Paska izao tontolo izao ve ka na kristianina raha dia mba ho tafalatsaka ao anatin'izany, toa ohatran'ny mivavaka ihany, kanefa ararotina koa ilay vanim-potoana ny Paska, hanaovana izay danin-kibo, hisotrosotrona, hitsangatsanganana, fa tsy fahatsiarovana akory ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Kanefa tsy hoe izy maty fotsiny no tsarovana ao anatin'izay, fa inona ny antony nahafatesany, ny antony nahafatesany. Fa raha adika amin'ny teny tsotra dia ny Paska dia mariky ny fanafahana ny zanak'Israely ho afaka atao amin'ny tany Egipta, ho afaka ao amin'ny toeran-doza, ho afaka amin'ny fangejana. Raha adika zany dia ho afaka tamin'ny gadra nanjo azy, satria inona ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely, naonana ela be atao amin'ny tany Egipta ange izy. Fa saingy rehefa nahita ny fiainana tao ohatran'ny lamindamina tany am-boalohany dia nanjary Jehova no adino, ary zay no nahatonga ny fampahoriana ny zanak'Israely. Kanefa rehefa nahatsiaro ory izy dia niverina ny sainy, dia nitaraina tamin'i Jehova, dia niditra an-tsehatra Jehova hitondra fanafahana ny zanak'Israely ho afaka atao amin'ny tany Egipta. Ka na dia maty raha ny zanak'ondry tsy misy kilema, vita ny famonjena, dia natoro azy ny lalam-pamonjena, fa tsy mbola voavonjy izy, fa raha mizotra amin'izay lalam-pamonjena soritany tenin'Andriamanitra zay vao hovonjena. Be dia be amin'izao vanim-potoana izao ny fampianarana izay milaza fa efa voavonjy satria efa maty Kristy, fa antsoa-kevitra be dia be zany. Ary ny antony tenin'Andriamanitra raisitsika tsy mety ny ampanantena zavatra pokaty ny vahoakan'Andriamanitra, tsy mety ny mamitaka ny vahoakan'Andriamanitra ka mampanantena fa efa azo ny famonjena. Tsy mbola azontsika ny famonjena, fa ny famonjena no efa vitan'i Jesosy satria efa voatolotra ny ainy, fa tsika tsy mbola voavonjy. Ary zay ny antony hivavahantsika mba miazona n'ilay famonjena Jesosy zay efa vitany, mandra-piala ny fofonaitsika ary ao ambadiky ny fahafatesana dia ho tsaraina ny olombelona rehetra araka ny tenin'i Jesosy eny amin'ny Jaonina 5. Zay rehetra nanao ny tsara hitsangana ho any amin'ny fiainana, zay rehetra nanao ny ratsy hitsangana ho any amin'ny fahamelohana. Misy fitandremana zany melohan'izay rehetrarehetra zay, fa na mivavaka tahaka n'inona ary tsika. Kanefa rehefa mby eo amin'ny andro hafatesantsika ka tena niodina nanotra, very isika. Noho izany zany tsy mbola misy olona voavonjy zany, fa soritana ny lalam-pamonjena. Ka raha vonona anarak'izay dia hovonjena. Ary eto vanim-potoana anankiray miavaka amin'ny Paska, lalàna mandrakizay napetraka Jehova, lalam-panafahana mba ho afaka amin'ny tany Egipta. Zany hoe raha adika amin'ny teny tsotra dia afaka tamin'ny tsy fahatserovana an' Jehova hatramin'izay tamin'ny filibana tao amin'ny tany Egipta,
tamin'ny fanomezana fafapony tena nahiratra ny masoka nahafantatra fa ota zany rehetrarehetra zany ary noho ny tenin'Andriamanitra tsy mandrinkana dia nanome toromarika izy izay nanomboka ny raisiny zanak'Israely tamin'ny hinanana an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema sy ny fanatetiavana ny raha teo amin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana dia afaka ny zanak'Israely tafavoaka tao amin'ny tany Egipta. Noho izany zany ny Paska dia Paska fanafahana fa mbola tsy famonjena ohatra ny hafahafa angamba no andrenesantsika an'izay afaka tamin'ny aiziny tsy fahalalana dia sokafan'Andriamanitra ny masom-panahy dia nomen'Andriamanitra ny torolalana ahafahana miala amin'izay tany Egipta izay arabako teny tany amin'ny testamenta taloha fa ho antsika amin'izao vanim-potoana izao dia afaka tamin'ny aiziny tsy fahalalana izay nangeja izay no Egipta mamatotra antsika dia afaka tamin'izay dia manaraka ny toromarik'Andriamanitra izay ny atao hoe olona afaka ka ny olona mitandrina ny Paska araka ny tokony ho izy dia azo lazaina olona afaka izy ohatra ny olona anankiray tao am-ponja fa tonga ny vanim-potoana anankiray dia nafahana tao kanefa rehefa tena dinihana izay fanafahana tao amin'ny tany Egipta izay dia tahaka ny olona le tao am-ponja dia nahazo liberté provisoire dia tafavoaka tao am-ponja fa iny olona nahazo liberté provisoire iny na fahafahana vonjy-maika dia zao misy zavatra narahamaso azy misy lalàna apetraka raha mijerina amin'ny fanaonao ianao dia miverina any am-ponja ary zay ny olona mitandrina ny Paska mahatsapa fa afaka nahazo liberté provisoire ary zahana toetra hoe tena mandritra ny tombonandro mpahavelomana omen'Andriamanitra azy ka raha tena miverina marina amin'Andriamanitra dia ao aorianan'izay vao misy ny fanavotana grasy amin'izay vanim-potoana izay fa zao tsika mbola ao anatin'izay le hoe tena liberté provisoire zay ny mahatonga atsika mivavaka ange mandray ny toromarika avy amin'Andriamanitra mba tsy hahatonga atsika hiverina amin'ny fanaontsika raha zanak'Israely zany tsika mba tsy hahatonga ny zanak'Israely hiverina amin'ny fanao ratsy tao amin'ny tany Egipta fa tena hitandrina manomboka izao zany hoe ny Paska zany dia fitomboany fiaingana miala amin'ny tany Egipta safidy zany no mipetraka kanefa tsy maintsy mijery ny tenin'Andriamanitra ary zay no nahatonga atsika niresaka an'ireo Paska anankitelo ireo Paska iza no tandremantsika fa ny marina ara-tsoratra masina dia zao Paska famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilemana ny famonoana an' Jesosy Kristy ary rehefa raisitsika izay afatra ny Paska izay dia olona afaka kanefa ny manaitra atao amin'ny Exodosy 2:20 dia ity eo amin'ny 9:17 ary ny raha dia famantarina ao anareo amin'ny trano izay itoeranareo ary raha mahita ny raha dia handalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo io ny zavatra nataon'i Jehovah tamin'izay vanim-potoana izay misy izay le hoe raha famantaran'izay karazana tombo-kase apetrak'Andriamanitra ary izy moa tsy manaiky rehefa mety kristianina fa io zavatra arabaky teny ny tanterahan'ny zanak'Israely io dia tandinto ny fandraisana fanasan'ny tompo izay ao anatin'le raha no misy ny famantarana na ny tombo-kase izany hoe io no hamantaran'Andriamanitra ny olona mitandrina ny Paska kanefa io famantarana io na io tombo-kase io tsy apetrapetra-pona hoe rehefa manana ny tombo-kase io anao dia voavonjy fa raha ny tena marina ke ohatra ny mampatahotra ihany rehefa tapa-kevitra hiaraka amin'Andriamanitra ianao dia asiany marika tombo-kase mba hahafantarany ity olona ity nitandrina ny Paska kanefa iny famantarana iny dia zao araha-maso ianao nahazo liberté provisoire fa ao anatin'io koa manana safidy koa ngeny olona hoe tena afaka mitandrina ny Paska na dia iny vanim-potoana anankiray iny fotsiny ara satria matahotra ndrao dia horingana dia mihinana ny nofony zanak'ondry tsy misy kilema dia miaraka mofo tsy misy masirasira dia ny raha natetina tamin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana tonga ny loza tamin'io vanim-potoana io tsy ringana ny zanak'Israely fa eo amin'ilay vanim-potoana io tsy hoe avy nihinana an'iny dia hipetraka ao amin'ny tany Egipta fa mibaiko nomen'Andriamanitra hivoaka tao kanefa manana safidy koa ny olona na niaraka nihinana tao ary fa sitrapon'ilay olona hiainga ve izy sa tsy sa mbola hijanona ka raha mijanona izy dia mijanona ao amin'ny toeran-droza
zany hoe mijanona ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra, mijanona ao anatin'ny aiziny tsy fahalalana, ka na dia novonjena ihany ary izy tao anatin'iny vanim-potoana iny dia fandringanana ny miandry azy. Fa ny olona tafavoaka kosa, zay le tena manana n'le tompo-kase, le raha famantarana, dia ao anatin'ny ratsy inona no misy ny famantarana na raha adika dia tompo-kase apetrak'Andriamanitra, tsy apetrapetra-pony io tompo-kase io. Ka raha te hiverina amin'Andriamanitra ianao ka vonona handray an'io tompo-kase io, dia misy marika amantaran'Andriamanitra anao hoe tia nandray ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra ho arahako maso satria en liberté provisoire, misy lalàna mipetraka. Fa raha miverina amin'ny fanao taloha dia tonga dia miverina any am-ponja, mariky ny fahaverezana zay. Ary zay tsy tsapan'ny olona, indraindray ny olona mifaly, za manana tompo-kase an'Andriamanitra, fa fantany ve fa raha maso izy, fantany ve fa raha mitandrina ny pasika izy en liberté provisoire fa tsy mbola voavonjy, fa zahana toetra. Ary ny fizahana toetra ny zanak'Israely nanomboka teo amin'ny fiaingany teo amin'ny tany Egypta, andehony amin'ny tany Kanana, kanefa dia hitantsika na dia teo raha zay rehetrarehetra zay, raha ny tantaran'ny soratra masina, vingana daholo ange ny zanak'Israely, ny ankamaroany hatramin'ny 20 taona miakatra. Fa ny zaza nateraka teny an-dalana hatramin'ny 20 taona midina, afa-tsy Josoa sy Kaleba no tsiringana no tafiditra tany amin'ny tany Kanana. Noho izany zany manam-pirofo zany fa tsy mbola voavonjy ireo. Fa saingy le toe-tsaina dia le toe-tsaina tany amin'ny tany Egypta tonga dia ringana tany anefitra. Ary zay ny tokony ho tsapantsika, manana safidy zany tsika. Pasika inona no tandremantsika? Fa ny pasika raha baiboly dia fahatsiarovana ny fahafatesany ny zanak'ondry tsy misy kilema. Raha taty amin'ny bokin'ny Exodus dia ny fanafahany Jehova. Fa raha bataina amin'ny andron'i Jesosy Kristy, satria maty tamin'ny 450 volana anisan'ny izy, dia vita ny famonjena. Dia raha nandray an'izay famonjena izay tsika, dia mandray ny tompo-kase izay raisitsika koa ao anatin'ny fanasan'ny tompo, dia izao tadidio araha-maso tsika fa tsy mbola voavonjy, fa voatazo tsika ve ny torolalana napetrak'Andriamanitra hoe olon'afaka tsika, fa niazo antoka nefa dia te nizaniza mitandrina ny pasika. Dia izao tokony hatsapa-tena izy fa olon'afaka fa tsy mbola olom-bovonjy, fa mbola zahana toetra. Eo ny hatrehan'izany rehetrarehetra zany raha mijery tsika ary amin'ny Korintianina 1:10, mba tsy hahatonga antsika hatoko tena hoe reo nge nandray le raha famantarany. Korintianina 1:10. Ary indraindray ny olona mieritreritra n'izany rehetrarehetra zany hoe anka dia efa nahazo famonjena, fa ringana tany anefitra ireo, ny 1:1-5. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy ozy fa nidrazantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny sisy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, izy rehetra dia nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro tamin'ny fisotrom-panahy iray ihany. Zay le tandindro fandraisana fanasan'ny tompo. Ary raha tany amin'ny Exodus dia tandindro ny fihinanana ny nofony zanak'ondry miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira, ary ny rano natetana tamin'ny tatao-mbaravarana, zany hoe marian'Andriamanitra. Kanefa rehefa ny marian'Andriamanitra araka ny resahantsika misy an'ilay tompo-kase dia araha-maso satria en liberté provisoire, nihinana fihinam-panahy iray ihany izy osy, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy zany vatolampy zany. Nefa ny akabeazana ozy dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra, tsy nahazo famonjena. Teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany natao batisa tamin'ny Mosesy ozy, nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Zany hoe zay le zanak'ondry tsy misy kilema fa ho antsika amin'izao vanim-potoana izao, zay le fandraisana fanasan'ny tompo. Ary matetika koa ao anivon'ny fiangonana dia tena tenenina mihitsy hoe rehefa nandray fanasan'ny tompo ianao dia minofy efa voavonjy. Mamitakolina zany. Fa lazao ny mariny, tsy mbola voavonjy le olona. Zay no mahatonga ny olona manaonao foana ange, tsy azo tenenina, tsy azo ahitsy, satria mana-tena fa efa voavonjy. Ary firofiry moa ny fiangonana mieritreritra an'izany, fa efa voavonjy. Fa marina raha tsoratra masina raha mbola velona eto an-tany tsika, tsy mbola misy voavonjy zany. Fa ny farany no ahafantarana an'izany hoe nitahiry, nitazona ny famonjena natolotry Jesosy ve. Manamarika azy. Korintianina 1:10.
toko fahaenina aloha no jerevantsika Korintianina voalohany toko fahadimy dia ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo aty am'te epistily zany tamin'ny andro ny nahafatesan'i Jesosy nitsanganany tamin'ny maty fa manazava bebe kokoa mahakasika ny pasika hoe pasika fitsanganana ve le pasika sa pasika fahafatesana satria tary dia fahatsiarovana famonona ny pasika Jehova ozy ary amin'ny exodosy ny pasika famonona ny pasika Jehova dia azo adika hoe famonona ny zanak'ondry tsy misy kilema dikany famonona an' Jesosy Kristy noho izany zany Jesosy mihitsy no ilay pasika tsy maintsy nyvonoina mba ahatonga famonjena ho an'izao tontolo izao kanefa izay famonjena izay nidinga famonjena dia tsy maintsy miainga tao amin'ny tany Egipta zany mandalo amin'ny fanafahana aloha liberté provisoire dia omena tompo-kase dia araha maso eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay ka raha ohatra tena nanaiky ny lalana izay nisoritan'Andriamanitra izay izy vao hovonjena fa mbola ny liberté provisoire ary ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao raha misy kristianina ka niazona ny marina nandray ny famonjena nataon'i Jesosy olona afaka izy amin'ny liberté provisoire fa tsy mbola voavonjy mandra-pialana eto amin'ity izao tontolo izao ity dia ny andiny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo tsy mety ny firerehanareo izy tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra esory ny masirasira ela mba hovongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavono Kristy ozy pasika ho antsika fa izy tsy miteny hoe fa velona Kristy pasika ho antsika tsy manao tsinotsinona ny fahavelonan'i Jesosy zany voavono Kristy pasika ho antsika Kristy voavono egalina pasika noho izany zany tsy fitahana ny olona ampanantenana rehefa jerevana angely hoe tonga ny pasika dia manao ikam-pandresena ohatrany hoe mbola misioka nefa tsy tafavoaky ny ala zay ny akamaroan'ny kristianina tsy fantany ny lozany andry azy eo mbola tsy tonga akory any amin'ilay tokony tongavana mbola tsy tafavoaky ny ala dia efa misioka sahady ary zay le tenen'ny Paolety hoe tsy mety ny firerehanareo firerehana diso zany fa tsindrin'ny Paoly tsara mihitsy voavono Kristy pasika ho anareo izy ka dia okisikanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira loposy ny faratsiana fa mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiova-po sy ny fahamarinana antsongenao atao hoe ny pasika dia fandraisana safidy pasika inona ny tandremantsika fa tsika mijery ny soratra masina ary tsy hanazava foto-kevitra na doctrine-mpiangonana fa inona ny marina ao anatin'ny soratra masina ary raha mbola kristianina manara-dian'i Jesosy dia manaiky ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra pasika atsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy ve satria izay fahafatesan'i Jesosy izay dia atsiarovana fa raha tsy teo izy tsy vita ny famonjena kanefa na vita raha ny famonjena ny an'i Jesosy vita ny famonjena fa zasy ianao tsy mbola voavonjy fa ny andro ny fanapahan-kevitritsika hoe ho raisitsika ve izay famonjena natolony izay inona le famonjena natolony dia misy dingana ny lalam-pamonjena manaiky hiala amin'ny aiziny tsy fahalalana amin'ny tsy fahamarinana zany ary misaotra an'Andriamanitra fa nahazo liberté provisoire dia mipetraka eo foana ny toromarika napetrak'Andriamanitra dia araha maso ny olona milaza fa manana tompo-kase hoe tena nanaiky ny fampitandremana natao ve ka rehefa manaiky ny fampitandremana natao dia any aparany zay vao misy ny famonjena ka nidingana misy ny fahafatesan'i Jesosy mba hitondra fanafahana ny olona zay manaiky azy dia mivoaka mandray fanapahan-kevitra mivoaka ao amin'ny tany Egipta dia mahatsapa fa ny liberté provisoire na nahazo fahafahana vonjy-maika zay nidinga ny famonjena voalohany fa tsy mbola voavonjy isika fa eto dia manindry fa 14 ny volana Nisanina io ihany ny tenin'i Jehova ny ankoatran'izay zany kanefa tsika rehefa mandinika ny olona mitandrina ny pasika fa 14 ny volana Nisanina dia mahafantatra tsara fa ny pasika tsy andro ray foana miovy isa-taona io tahaka ny hoe 1er janvier nge tsy ho latsinainy foana latsinainy izy amin'ity taona ity talata izy amin'ny herintaona larobia izy amin'ny manarana torak'izany koa ny pasika
faefatra amby folo ny volana nisanina tsy mety ho andro tokana fa tamin'ity taona ity dia laka misy ny faefatra amby folo ny volana nisanina 22 mars no fiandohan'ny volana nisanina ary laka misy 6 avril zay le fenomanana misy dikany ara-panahy lehibe io arakaraka ny androsoantsika no afantarantsika fa misy afatra tian'Andriamanitra mpitaina hoe naninona ny tomboka tamin'ny maizam-bolana ny volana ary maninona ny fanafahana tao anatin'le fenomanana foy nefa ny fotoanantsika ary efa nazavana tamintsika fiangonana zany rehetrarehetra zany raha tsy mpiaino-mpanadino isika fa mpakatony teny fa misy antony lehibe hoe naninona tsy natao tamin'ny maizam-bolana ny fahafatesan'i Jesosy fa tao anatin'le volana mazava misy antony ary ratsoratra masina zay rehetrarehetra zay fa tsy misy zavatra tonga ho azy eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ka eto dia ny Pasika dia fahafatesan'i Jesosy Kristy. Korintianina voalohany ihany miresaka fandraisana fanasan'ny tompo ary zay no mahatonga antsika tahaka ny fahatserovana le izy tsy misitrika ambany lalàna tsy hiverina andeha hamono zanak'ondry satria Jesosy rehefa tonga dia tamin'ny alalan'ny mofo ange zay rehefa nisaotra izy tamin'ny mpianany mialohan'ny hafatesany nanatanteran'izay fahatserovana ny Pasika izay satria tamin'ny vanim-potoana io dia zao tahaka ny faminaninana napetraka tamin'ny mpianany fandraisana fanasan'ny tompo ny ranony tamin'ny mpianatra nahatonga azy ny teny hoe tiany mofo zay tamindindony tenao omeko ho anareo ary ny divay rehefa nisotra izy dia tandindony rany zay nalatsana zay ho tanteraka rehefa avy eo amin'ny faefatra amby folo volana nisanina fa fomba fotsiny na nampahafantarina ny mpianatra zany rehetrarehetra zany dia aty amin'ny Korintianina voalohany 2:1 dia jereo tsara hoe inona ny tokony ataon'ny olona mandritra amin'ny tombonandro mpahavelomany dia ozy ny lazainy ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20 Korintianina voalohany ny amin'ny fanasana ny tompo miray latabatra tsika amin'ity androany ity mahatsiaro an'izay Pasika zay dia ozy ny lazainy hoe fa zao dia efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa ozy fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny zay namadika azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy tia mitenako anareo zao natao fahatserovana no mahatonga antsika manao an'izao dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy tia kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako zao natao fahatserovana naoviana misotro ianareo fampahatserovana mba tsy ho adino ny fijaliana ny eretan'i Jesosy sy ny antony nahafatesana izay mitondra fanafahana dia mbola tsy ditsika ihany liberté provisoire fa ny famonjena no efa vita fa naoviana ianareo no mihina ny toy ny mofo tono ozy sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina iza moa ny fiangonana tsy mandray fanasan'ny tompo kanefa raha vao mandray fanasan'ny tompo dia ozy ny lazainy hoe manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina ny dikan'izany mandra-pialantsika ty amin'ity zao tontolo zao ty raha tratra ny fiavian'i Kristy engany ho tratran'izany azafady tompo fa raha tsy tratrany dia maty meloa zay tandindro ny fataperan'izao tontolo zao ihany zany rehetrarehetra zany hoe fiainana fandraisana fanasan'ny tompo ary fiainana ny fahatserovana ny fahafatesan'i Jesosy fa izy tsy mitety hoe naoviana ianareo mihina ny toy ny mofo tono sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fitsanganan'ny tompo tsy miresaka an'izany izy fa fahafatesan'ny tompo kanefa ny Korintianina voalohany 5 zay hitantsika voavono Kristy Pasika ho antsika ny dikan'izany raha naoviana ianareo no mihina ny toy ny mofo tono sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara fa Pasika mandra-piavin'i Jesosy zay no tokony ho tsarovana satria ny fahatserovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zay ny solo heloka tsika nge ny tokony naringany fa Jesosy no maty no mitarika atsika hizotra amin'ny lalam-pamonjena mba hahafantarantsika fa afaka tao amin'ny tany Egipta tao amin'ny fangajantsika afaka tamin'ny gadra lehibe dia nahazo liberté provisoire dia zahana toetra raha mieritreritra fandray fanasan'ny tompo mandray fanasan'ny tompo nge dia mandray tompo kase ianao ao amin'ny raha misy ny famantarana ozy
raha mahita andraha dia tsisy loza ndrikananareo, zany hoe zay le pasika zay ihany ko dia tena vanim-potoana anamafisan'Andriamanitra ny fiarovany sy ny fitahiny sy ny fahasoavany, arotsany amin'izay tena miverina amin'ny marina. Kanefa dia ny zavatra mitranga, misy pasika anankitelo izy tsika, safidy no apetraka, tsy misy manery. Kanefa ho antsika koa zay manaraka ny famarinana, zay mahatonga antsika tsy fisitrihana ambany lalàna, fa fahatserovana ny zavatra mitranga tany amin'ny zanak'Israely zay nianjady-paoriny, fahatserovana koa ny fahafatesan'i Jesosy fa zangy ny tokony ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, vokatry ny adalaoka ary tokony ho very fa soa ihany tamin'ny 4 volana Nisanina nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, afaka nahazo liberté provisoire fa tsy mbola voavonjy fa ny famonjena dia efa vita ka hatreto zany. Dia ny soratra masina dia manambara fa ny pasika fahatserovana fahafatesan'i Jesosy satria iny midona ao anatin'ny sain'ny olona hoe saika maty raha tsy teo Jesosy. Tsara misy nefa ny pasika dia ahorona amin'ny fitsanganan'i Jesosy, tena nitsangana tokony ke Jesosy, tena nandresy izy, fa zay fitsanganan'i Jesosy zay no miteraka fanantenana ao antsika, satria raha mbola velonaina isika dia zao fahafatesan'i Jesosy no tokony ho tsarovana. Kanefa tokony nomeny Jesosy satria tsy nahatazona azy ny fahafatesana. Dia inona ary ny marika zay le hoe fitsanganan'i Jesosy Kristy zay, dia ozy ny lazainy ary amin'ny Tesalonianina faharoa, Tesalonianina voalohany toko 4, 4:7. Fa tsy tiana hitsofantatrareo rahalaozy ny amin'izay mody mandry, mba tsy alahelovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana, fa raha no inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no notondran'Andriamanitra zay nody mandry tao amin'ny Jesosy araka aminy. Zany hoe ny fahafatesan'i Jesosy, izy Andriamanitra tonga nofo, dia ohatran'ny afatra nampitainy ho antsika zay manara-dia azy, na tianao na tsy tianao tsy maintsy ho faty ianao. Fa raha nitsangana Jesosy dia zao hitsangana koa ianao, ary izay ny mahazava-dehibe ny fitsanganan'i Jesosy, afatra ho an'ny olona na resy ny fakapanahy amin'ity zao tontolo zao ty, afatra ho an'ny olona afaka izay mitandrina nahazo liberté provisoire dia tsy maintsy maty izy. Fa le fitsanganan'i Jesosy dia toko ho an'izay mody mandry ao amin'ny tompo. Tsika nefa mbola tsy maty, fa tsika mitady isioka, mbola tsy tafavoky ny ala, mitady vonjena ao anatin'ny fahavelomana, kanefa tsika mandalo amin'ny fahafatesana. Noho izany zany mamitaka ny olona zany, fa ny fitsanganan'i Jesosy dia toky ao aorianan'ny fahafatesana, kanefa azontsika iainana dia ny aty satria nitsangana ny tompo, dia azoko antoka fa tsy maintsy maty hitsangana, ary zay miantony hitandremako mandritra ny liberté provisoire zay azoko. Kanefa iny fitsanganan'i Jesosy iny tsy mbola midika fa efa voavonjy ny olona, fa Jesosy le niakatra any an-danitra efa nazavaintsika tao anatin'ny fampaherezana, dia mbola manatanteraka asa izy, miditra ao amin'ny efitra masina indrindra izy, mipetraka ao mpisorona be izy, mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona izy ho an'ny zanak'olombelona rehetra, ary voafetra ny vanim-potoana hijanonany ao amin'ny efitra masina indrindra nazavaintsika tao amin'ny andro fanavotana zany. Fa rehefa mitsangana avy eo izy dia zao, zay le fahataperan'ity zao tontolo zao ity, zay fahataperan'ity zao tontolo zao ity, ary amin'izay vanim-potoana zay dia zao andreny feony na dia hitsangana daholo ny olona rehetra, zay nanao tsara ho any amin'ny fiainana mandrakizay, zay nanao ny ratsy ho any amin'ny fahamelomana mandrakizay. Ary zay le hoe mitsangana Jesosy dia tsy maintsy mitsangana tsika, fa fantatritsika koa ve mission mbola miandran'i Jesosy fa ao amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra izy, mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona, nazavaintsika tao anatin'ny andro fanavotana. Fa raha ao amin'ny efitra masina indrindra mpisorona be ny zavatra takiana ho an'ny zanak'Israely dia fampahoritena, fifadikanina, ary tsy tokony hitsahatra zay raha tsy mitsangana vao amin'ny efitra masina indrindra le mpisorona be. Rehefa tsy maty tao izy dia orakora-pifaliana
ho an'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany fa namindra fotaniny io Andriamanitra io, kanefa ny zavatra nitakina tamin'ny zanak'Israely dia fampahoritena na fifadikanina na tonga antsika nanazava fa ny fifadikanina tsy le vanim-potoana anankiray tendrena amin'ny vanim-potoana voafetra fa tokony ho fiaina ny zanak'Andriamanitra. Ka Jesosy hatramin'izao izy mbola amin'ny fitoerana masina indrindra, inona no tokony ataontsika? Mampahorotena. Zay ny fanompoam-pivavahana satria miandrandra fanavotana le olona nahazo liberté provisoire. Fa rehefa hitsangana Jesosy amin'izay vanim-potoana izay vao tanteraka ny famonjena, zay vao misy ny grasy fitazomana intsony amin'ny ota zay nangejantsika isika tsy araha-maso intsony, satria ho atsangana andova ny fiainana mandrakizay dia zay le fanavotana, zay ny dingan'ny famonjena. Nahazo liberté provisoire ianao, ray zay, dia raha maharitra amin'iny dia avotana amin'izay rehefa mitsangana teo Jesosy. Ary zay no nahatonga an' Jesosy Kristy niteny ao amin'ny Lioka toko fa raiky amby roapolo, Lioka toko fa raiky amby roapolo dia ny andiny fahavalo amby roapolo milaza ny famantarana rehetra milohan'ny fiaviana izy. Ary rehefa jerevantsika nge ny toe-javatra misy, tena fotoana ela nge nanazavana ny Pasika re olona, dia mbola iziriziry ve ka tsy hiverina amin'ny marina, fa nahita isika hatramin'ny taona 2019, 2020, 2021 manerina n'izao tontolo izao 2022 loza amina tamby foana no nitranga tomboka tamin'ireny coronavirus ireny, niady ny Russie sy Ukraine, ny fidangan'ny vidim-piaina korotana vetsy averoa, loza ara-boajanahary matetika eo amin'ny vanim-potoana ny Pasika foana no nietombohany zany zavatra zany ary nitoriana n'ity Pasika ity. Kanefa dia zao safidy no apetraka re olona, inona ny Pasika tandremantsika? Fa te hanafaka atsika Andriamanitra, fa miankina amin'ny safiditsika. Na atsika anaiky ho afaka dia manaiky ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra, ahazo liberté provisoire. Fa rehefa miveriny Kristy ary zay le tombam-bidy ny fitsanganany, tsy tena fanantenana ho atsika amin'izao vanim-potoana izao, fa ahatsiarovantsika fa tsika koa ho faty. Fa rehefa mitsangana amin'ny maty tsika, ny fitsanganan'i Jesosy dia toko atsika fa andova ny fiainana mandrakizay tsika. Fa hiveriny io Jesosy io, hiveriny io mpisorona be io, dia ozy ny lazain'i Jesosy, raha vao miandoha zany zavatra zany ozy dia miandrandra ka sandrato ny lohanareo, manakaiky ny fanavotana anareo, fa izy tsy miteny hoe manakaiky ny fanafahana anareo. Ho an'ny olona afaka no hitenenana an'izany. Ny dingan'ny famonjena, vita ny famonjena tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy, nahazo liberté provisoire tsika, miandrandra fanavotana tsika, fa mijery kosa ny famantarana napetrak'Andriamanitra, ary reny no tena hitaraina tsika ao anatin'ny fifadikanana mba tsy hanjoantsika ny loza hoe arovy aho tompo, fa raha lasa ka niala ity amin'ity zao tontolo zao ty, mba tsy hisan'izay hitsangana ho any amin'ny fahamelohana, fa mba hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Satria zay le teny tary amin'ny Tesalonianina, zay ho an'izay modimandry eo amin'ny ka tsika nefa mbola velona noho izany tsy tokony anao hika mpandresena, tsy tokony zany ny Pasika ho tandremana, fitsanganan'i Jesosy, fa fanantenana ampahafantarina antsika fotsiny hoe ho raisitsika zany ao ambadiky ny fahafatesana. Raha toa ka tena nanaiky tsara, nandray an'le tombo-kase, naraha maso ary tsy nandika ny lalàn'Andriamanitra zay napetrany, ary isan'izany ny Pasika. Ka raha hiverenantsika ny Pasika, Exodosy toko faharoa amby folo, mampieritreritra be nge ny andininy fahatelo amby folo, dia zao ny voasoratra ao. Exodosy toko faharoa amby folo ny andininy ny raha dia famantarina ho anareo amin'ny trano izay toerana anareo, raha mahita ny raha dia andalo anareo ka tsisy lozan-driganana anareo raha mamely ny tany Egypta, tombo-kase le raha. Kanefa taiza le raha no latsaka, ny raha nilatsaka tamin'ny andro Pasika. Noho izany zany ny Pasika tena tombo-kase apetrak'Andriamanitra ho amin'ny olona, ny olona afaka manana an'le tombo-kase ny rahan'i Kristy, zany hoe manaiky ny Pasika fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ary zany indrindra no anomanantsika ny fomban-panahintsika amin'ity androany ity, hanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika hoe Jesosy manaiky ny famonjena vitanao, misaotra anao ary mandray fanapahan-kevitra indray ho afaka, satria tsy misy intsony nge Egypta amin'izao vanim-potoana izao teny hitoerantsika, fa ny aiziny tsy fahalalana no mahatonga antsika mitoetra amin'ny tany Egypta. Fa manahoana kosa ny fisehoan'ilay fanavotana raha ny tantaran'ny zanak'Israely
Ara-baka tena ange niditra tany amin'ny tany Kanana fa nidikany tsy hoe voavonjy izy ka nandovan'ny lanitra fa ny zava-panahy dia ny tany Kanana no lanitra fa ny lalina ny zoran'ny zanak'Israely. Paska moa no nazavaintsika dia nivelatra tamin'izay tsika nidinga ny famonjena dia tsy maintsy mandalo amin'ny liberté provisoire fa tsy maintsy misy dinga ny fanavotana ihany koa ary misy andro voatendrin'Andriamanitra koa amin'izay ahatserovana ny andro fanavotan'izay ary nanahoana io andro fanavotana io tamin'ny zanak'Israely baby tao Babilôna. Io ny tandindony fanomanana ny olona ho avotana. Raha-baka teny Jesos tamin'izany ary ny bokin'i Daniela no manazava an'izany satria Daniela dia isan'ny baby tao Babilôna, navela ho baby tao Babilôna mba hitondra fanavotana ho an'ny zanak'Israely sy izay rehetra manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ka i Babilôna indray amin'izay vanim-potoana izay tandindony'ity zao tontolo zao ity izay oravana ary 70 taona nitoeran'ny zanak'Israely tao Babilôna dia navotana izy, izany hoe tafavoaka tao no nerin'Andriamanitra. Rehefa jerevanao ny bokin'ny Apokalipsy, ity zao tontolo zao ity natao hoe Babilôna lehibe, tsy maintsy oravana fa rehefa rafy Babilôna lehibe tonga ny fanavotana. Noho izany zany Paska dia fanafahana fa mbola misy koa le andro fanavotana ary zay le mission ataon'i Jesosy amin'izao vanim-potoana izao. Efa nitsangana tamin'ny maty izy, ao amin'ny efitra masina indrindra izy, mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona ary io le efa nipompivavahana fanavotana kanefa hodinin'ny olona tsitra fa ny olona misioka mbola tsy tafavoaky ny ala. Dia inona ny zavatra mitranga? Manantena fahavovonjy kanefa tsy fantany akory ny dingan'ny famonjena. Ka natoko sy mino fa ny fanahy masin'Andriamanitra dia hiasa mandrakariva ao anatintsika ao mba hisainantsika ny safidy izay ataontsika satria rehefa tonga ny Paska safidy ange io hoe hiainga ianao sa tsia, anaiky ho afaka ve ianao, anaiky an'ilay liberté provisoire ve ianao. Fa ny liberté provisoire misefarany tsy maintsy any amin'ny fanavotana kanefa tsy mbola izao ny fanavotana fa rehefa tena nandritra ny tombon'androm-pahavelomantsika araka ny teny any Korintiana 2:12 hoe naoviana ianareo naoviana no mihinana sy misotro amin'ny tonon-kapakotony dia manambara ny fahafatesan'i Kristy mandra-piaviny. Zay no atao ao an-tsaina ary zay no mitarika atsika, ahafantarantsika, fanantenana ao antsika ao amin'ny liberté provisoire tsika. Mahatoky fa efa nitsangana Jesosy mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona any amin'ny fanjakan'ny lanitra, mampahory-tenitsika mifady anina mandrapatonga ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahon'ny lanitra. Zay no dingan'ny famonjena amin'ity androany ity zany. Izay tapa-kevitra rehetra ka anaiky ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra, anaiky ny faefatra ambin'ny folo volana anisanina satria ao amin'ny rano misy ny famantarana. Dia zao ao amin'ilay Paska zany dia famantarana mihitsy omen'Andriamanitra tomboka se apetrak'Andriamanitra ka raha olona dia anara-dian'i Jesosy miverina ao anatin'ny faefatra ambin'ny folo volana anisanina izy. Fa ny zavatra misy nefa dia zao hovan'ny olona faefatra ambin'ny folo volana anisanina io andro ray foana tsy manameloka akory fa manokatra ny saina mampanahy ny tsiraray avy hoe rehefa hiaraka amin'i Jehovah araka ny teny fampahirezana nomenantsika tamin'ny farany. Raha Jehovah n'Andriamanitra dia manara azy fa raha Bala kosa dia manara azy. Raha Jehovah n'Andriamanitra, inona ny baikon'i Jehovah? Lalàna mandrakizay tokony ho tandremana ary hotsarovana mamitaranaka fanamandimby amin'io vanim-potoana io faefatra ambin'ny folo volana anisanina. Dia azagaga tsika laka misy ny tena Paska araka ny soratra masina fa misy le Paska fitsanganan'i Jesosy zay convention chrétienne mahatonga an'io sy fanarahan'ny kristianina heveriny fahazoana famonjena dia napetrany ho amin'ny andro lahady le izy. Tsy hitatsika ao anatin'ny soratra masina zany. Ny ao anatin'ny soratra masina tsy mamorona tsika faefatra ambin'ny folo volana anisanina dia engany nisanisa mandre zao afatra zao mba tena olona afaka tokoa manana ny tombo-kasehan'Andriamanitra ka ho tanteraka aminy teny hoe raha mahita ny rà eo amin'ny trano izay toeranareo dia tsisy loza andriganana anareo. Voninahitra ho an'Andriamanitra hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray eo misaotra anao no ny teny izay nomenao, manazava amin'ny akapobe ny dinga ny famonjena mba tsy tonga anay handeha mpahazarana ka ho tafalatsaka ao anatin'ny fitaka tao amin'ny devoly fa mba ho tsapanay tokoa ny tombam-bidy ny famonjena vitan'i Kristy tamin'ny faefatra ambin'ny folo volana anisanina
mamindra fo aminay tompo ary engany ity pasika ity mba hitondra fanafahana tanteraka ho an'ny isam-batan'olona, ho afaka milasitra fototra ny ainany, ho afaka amin'ny fampianarana tsy izy, ho afaka amin'ny tsy famarinana, fa mba hiverina anaraka ny tolo-marika omenao. Matoky sy mino izay fa mitanjona ankendren'ny tompo dia mba hitondranay ho amin'ny tena fanavotana, aza vela atokotoko foana ny fitaka atao amin'ny devoly amin'izao vanim-potoana izao anatin'ny fitoriana ny filazantsara izay voaka ny fanahin'ny masina no hiasa mandrakariva hanokatra ny saina mampananay dia tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany namafy arany zavatra heveriny fa miandry azy dia tapa-kevitra ny andao any Egipta tao amin'ny andro pasika, dia mba ho maro no andao tompo ny toerana misy azy tao anatin'ny tsy famarinana mba hisotra amin'ny lalan'ny famarinana. Dia misaotra indrindra ray eo ny anaranao Jesosy, amen. Dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.